mitondra fanazavana ireto mpiompo mahakasika ny tsy fanekeny ny fampiarana haba amin'ny katsaka sy ny varim-bazaha. Nandroso sosikevitra ireto mpandraraha ireto araka izany. Fa ny anay moa zany dia mbola mijanona foana zay mangataka izay fanafoanana an'io projet de loi misy ny TVA katsaka sy ny faika io mba tsy hampiarina aloha amin'izao fotoana izao. Zay tsy mandà ny fampiarana TVA efa narosoko teo sosikevitra hoe aleo aloha akaina ny mba hitombotombo hery ny fiompiana eto Madagasikara satria raha nijerentsika teo hoe mbola resy lahatra raha ny sénateur teo fa hoe tsy manana ambomafa akory ny lay mpamokatra amin'izao fotoana izao hoe fakana TVA zany hoe ny ao am-paosy indray hoe zany ny aronona. Nanambara ihany koa izy ireo fa mety hiakatra 300 ka hatramin'ny 400 ny vidin'ny sakafom-biby raha toa ka ampiarina izany hetra izany. Ny haino ireo mpandraraha ireo loholona ary nilaza vavonina ny anohana sy hitondra ny tenin'izy ireo eo anivon'ny ministera amin'ny fitantanam-bola. Amin'izao tsika miteny zao zany ny fanasiana TVA ny katsaka sy namany reny dia vao maika ho ia teo anapitrotraka ny fiakarany vidin'ny zavatra ny amintsena tsy afaka mokatra tsony tsy afaka hiasa tsony mpiopy satria reny niaintina ampiasaina afan'ny aniny ka hiakatra koa ny kohany dia iravoravo-tanana izy eo ary ny tena rasy dia ty rehefa iravoravo-tanana koa ny mpamboly katsaka dia vao maika hiena ny offre ny amintsena dia vao maika hiakatra ihany koa vidin'io zany hoe mesure tsy mety amin'izao tsika miteny zao ny fametrahana TVA amin'ny produit agricole. Za dia angataka fanazavana lalina ao amin'izao ministère finance hoe nahoana moa nytao amin'ny conseil des ministres no nanaiky ny zavatra io dia efa fantako zao fa hampiakatra ny vidin'ny zavatra ao amin'ny tsena io na ho an'ny mpamokatra sy rehetrarehetra tsaratsara fampianana io hanontany aho inona ny antony tsy miompon-kevitra velively ako amin'izao fotoana izao nampiakarina asiana tataovana TVA ny katsaka sy ny torto fa tsy maintsy tonga amin'izay tsika fa ny fanjakana aloha mampiseho amin'ny fihetsika hitantaratra hoe nanampy ny tantsaha izy amin'ny engrais amin'ny semence amin'ny matériel rehetra ilaina dia eo fampiasa. Teo ampamaranana kosa dia nanambara i Rivo Rakotovao filohan'ny antenimieran-doholona fa manohana hatrany ny mpiompy amin'izao ady izao. Afa-po tamin'ny fandraisana ireo mpandraraha tsy miankina ary manantena ny isian'ny fiovan-kevitra eo amin'ny mpitondra fanjakana. Eny tena afa-po aloha zay na fandraisana anay fotsiny ara dia efa nafa-po anay dia iny koa moa zany nihaino anay teo nandray sosikevitra rehetrarehetra dia isaoranay anazy aloha zany zavatra zay zany.